délivrance et équilibre no fandarana iarahantsika amin'izao fotoana zao ary manonona ihany koa ny fiadanana sy ny fitahin'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy zay manaraka izao fandarana zao na amin'ny alalan'ny fahitalavitra télévision zany na amin'ny alalana onjam-peo no anarahanao ity fandarana ity dia tsy diso anjara ianao fa mandray fahasoavana ao anatin'izao fandarana zao. Za dia tian'orevitra anao hoe manantena zavatra ao amin'ny tompo isaky ny mandray avatra avy amin'Andriamanitra dia manantena zavatra matoy izy miteny aminao manokana dia zao tianao zavatra aminao Andriamanitra. Pasteur André Alvarez miarabanao pasteur Etienne André Malala. Manona ny fiadanana tomponao pasteur André Alvarez miarabantsika miankafy tompoko. Inarya ivavaksika amin'izao fotoana zao metraka an'ity fotoana ity epela tanany tompo. Raha eo dia misotranao zay équilibre et délivrance tompo no fandarana zay iarahanay aminao amin'ity fotoana androany ity dia ianao mihitsy no anamarina izany teny zany izany teny zany dia efa mifono afatra lehibe sahady eo amin'ny fiainanay satria dia mameno anay amin'ny zavatra rehetra ianao tsy mitongilana tsy mivilana ny zavatra omenao anay fa tena ampy feno mananamby ampy na amin'ny lafiny ara-pitiavana na amin'ny fiainana miakapobe mihitsy na amin'ny zavatra rehetra ara-panahy indrindrandrindra dia sady mi-équilibré ny fiainanay ianao no midélivrer anay ianao manafaka anay ianao manamboatra anay ianao mitahanay ianao amin'ny fitahim-panahy rehetra dia ho tahina manokana tompo ity fotoana androany ity aoka ny tsiraray avy mandray an'izao fampianarana izao toroteny zao andray zavatra amin'ity androany ity amin'ny anarany Jesosy tompo amen. Eny pasteur André Alvarez atao Matthieu toko voalohany vakitsika. Matthieu toko voalohany iresakitsika momba ny atao hoe équilibre et délivrance zany hoe fanafahana sy fandanjalanjana amin'ny fiainana. L'équilibre moa pasteur io tena sarotra mihitsy zany ny dikany amin'ny teny gasy ny tena tiatsika tongavana zany dia le hoe fiainan'le olona mifandanja mifandanja amin'ny ara-panahiny ny ara-nofony ny fahasalamany ny ara-bolany zay le hoe équilibre tiatsika resahana eto fa tsy le hoe mafana fobe fotsiny le olona mifanompoana ny tompo nefa misy zavatra tsy mandeha amin'ny ara-nofo na hoe manam-bola be izy nefa misy zavatra tsy mandeha amin'ny fahasalamany fa ny équilibre dia tena hoe eninao zany miainao anatina fahasambarana le olona équilibré tanteraka amin'ny fiainana fa miresaka ihany koa tsika miresaka délivrance. Matthieu toko voalohany no raisitsika androany tsy dia ho vaikitsika hatrany ambolohany hatramin'ny farany akory pasteur fa manomboka eo amin'ny andininy voalohany angamba sy ny lohateny vakinao hatramin'ny andininy fahaenina dia tonga dia dingantsika ere amin'ny andininy fafito ambin'ny folo avy eo. Andao vakinahatra zany amin'ny anaran'i Jesosy ny filazana ny razan'i Jesosy Kristy. Ny filazana ny razan'i Jesosy Kristy zanaky Davida zanaky Abrahama ary Abrahama niteraka ny Isaka ary Isaka niteraka ny Jakoba ary Jakoba niteraka ny Joda amin'ny rahalahavy ary Joda niteraka ny Fareza sy Zara tamin'ny Tamara ary Fareza niteraka ny Ezrona ary Ezrona niteraka ny Rama ary Rama niteraka ny Aminadaba ary Aminadaba niteraka ny Nasona ary Nasona niteraka ny Salmona ary Salmona niteraka ny Boaz tamin'ny Raba ary Boaz niteraka ny Obeda tamin'ny Rota ary Obeda niteraka ny Jesse ary Jesse niteraka ny Davida mpanjaka ary Davida niteraka ny Solomona tamin'ny vadiny Oria. Andiny fafito ambin'ny folo dingantsika ry amin'ny andiny fafito ambin'ny folo zao ny vakiny ary ny taranaka rehetra hatramin'ny Abrahama ka hatramin'ny Davida dia taranaka efatra ambin'ny folo ary hatramin'ny Davida ka hatramin'ny fondrana tany Babilôna dia taranaka efatra ambin'ny folo ary hatramin'ny fondrana tany Babilôna ka hatramin'ny Kristy dia taranaka efatra ambin'ny folo pasteur. Io zao raha mijerytsika zany pasteur miditra ao amin'ny testamenta vaovao Matthieu toko voalohany miresaka momba ny Jesosy miresaka momba ny Jesosy Kristy tompo dia anisan'ny mahavarina voalohany pasteur fa ny zavatra resahana eto raha vao momba ny resaka Jesosy eto dia tsy fahagagana nataon'i Jesosy no voasoratra voalohany eto tsy fahagagana tsy ny fahaterahany aza tsy izy nanovany rano tonga ody vai tsy izy nanasitrina ny marary fa ny zavatra fiandohana voalohany eto dia ny firazanana ary tsy nataon'ny baiboly maivana hoe zavatra mandalo fotsiny na zavatra tsisy dikany ny firazanan'i Jesosy
tsy tonga de eo zany tsy nisy resaka tonga de hoe i Josefa nivady amin'ny Marie de niteraka an Jesosy de samy miala tsisy resaka zay fa tsy maintsy niainga tany amin'ny firazanana tany amin'ny fototra ny angany tany amin'ny lalana ny angany Jesosy mihitsy ary misy dikany io matoa voasoratra ato anatin'ny baiboly rehefa mijery koa ianao tantarany ry Abraham tantarany ry Noa tantarany ry David de ao daholo misy tantara daholo zany reny olona ireny ary voasoratra ao anaty baiboly daholo ny firazanany ato anaty baiboly zany pasteur tsy misy zavatra mandendeha ho azy na tongatonga ho azy fa jerena hatrany fotony eto zao raha mijery tsika ny tantaran Jesosy de ny aingatrany amin'ny razambe misy fototra ny aingany tao ary ny tantaran Jesosy de ny famatotra tamin'ireo razambeany ny tantaran'ireo razambeany tantaran'ireo ray aman-dreniny ny famatotra tamin'ireo ny tantaran Jesosy lesona voalohany tiako atongavana eto zany pasteur de zao tsy azotsika tsontsoniavina ny tantaranao sy ny tantaran'ny ray aman-dreninao mifamatotra amin'ny tantaran'ny dadabeanao ary mifamatotra amin'ny tantaran'ny razambeanao tsy azo dina tsy hita izany satria ny zavatra mitranga amin'ny fiainanao androany zay zavatra miseho amin'ny fiainanao androany de tsy tantara vao androany fa tantara efa fahakola efa nisy tantara ny fampitoy tany aloha tany pasteur Alvarez de tonga amin'ny tantaranao androany ny soloa rano ny anganao tany aloha tany de mitoy hatramin'ny androany ary zany no natonga ny baiboly matitoko voalohany raha vo nyresaka momba an Jesosy izy de ny famatotra tamin'ny tantarany razambeany iza moa Jesosy avaiza iza ny razambeany de ny tantarainao ry Abrahama ry Isaka ry Davida ry rehetrarehetra ry Rota sy ny sisa tafiditra tontolo daholo ary tsy azo namavany zany tantara zany tiako atongavana amin'reto olona ireto hoe eo amin'ny fiainantsika androany de androany io pasteur Alvarez raha mety ny fiainanao de nisy tantara avy any aloha raha misy zavatra tsy mandeha amin'ny fiainanao de tadidio fa misy tantara koa tany aloha zay mila fantarinao ary mila vahanao mila vahana zay le resaka délivrance pasteur misy zavatra mila jerena akaiky fototra tsika io zany misy fototra pasteur tsy nivoaka tamin'ny vata makazo tsika ozy izy filazan'ny olona zay tsy nivoaka tamin'ny vata makazo fa misy fototra tsika ary raha mijery tsika ato amin'ny Job toko faefatra amby folo nge vakio pasteur Job 14 Job 14 andininy faefatra de angatahako eny vakinao zay voalazan'ny baiboly andininy faefatra misy vakiny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aiza no misy madio ateraky ny tsy madio na tsy misy na de ray kory azy zay aiza no misy nao izy aiza no misy madio izy ateraky ny tsy madio ateraky ny tsy madio tsy misy na de tsy misy na de ray kory azy aiza no misy madio ateraky ny tsy madio zany hoe nyteny baiboly resany hoe tsy madio ny razambenao tany aloha ahoana moa ny ampadio anao aty aloha mazava kozy ahoana ny ampadio anao aty oreny ny dikan'izay de zao misy zavatra mifamatotra amin'ny fiainantsika amin'ny tantarantsika any aloha io pasteur mahatonga an'le hoe misy karazana fiainan'olona tany am-piandohana nety be mihitsy ny fiainany nety be ny fiainany nety be tena hoe taranak'olona tena hoe reny le hitanao le misosa mora mahazoazo vola reny mety ny fiainana mety ny fidiram-bola miditra moramora foana miliara tena hoe mety ao anatin'ny 5 taona mety 20 taona mety sinsisa fa rehefa mipaika amin'ny 20 taona na lomanosana tao anatin'le arena lomanosana tao anatin'ny miliara de manomboka ohatra misy zavatra tsy mety zany manomboka misy zavatra ohatra tsy mety zany manomboka ohatra misy zavatra mifandiso zany
ary de io de mahavarina pasteur fa eo le atao hoe fanana fitotonganana misy olona tena milalao hatrany amin'ny 400 milliards zany resaka 400 milliards zany aminy ohatrany hoe zavatra maivana resaka 500 milliards raha vo mividy zavatra mividy trano mividy tany vidy fiara de tsy miresaka hoe 12 millions zany tsisy dikany goûter anjany zany 12 millions zany tsy miresaka 20 millions izy fa raha vo miresaka izy resaka taona zavatra vidiny tonga de 5 milliards 25 milliards 200 milliards makany Chine zany resaka milliards ary de milomano izy tao anatin'ny 20 taona 10 taona ary zay zavatra ataony rehetrarehetra de ohatra mety daholy mahita fity amina ministre izy zany izy manatona amina braona ministre zany tsy mila audience akory tonga de voaray misokatra dolidolo ny taratasy any amin'ny douane any amin'ny lehibe fandray amina daholo amina commissaire mamoaka entana zany izy makany andafy na manafatra entana telefônina fotsiny de tonga de ohatra ny sosa zany mamoaka entana any amin'ny port zany tonga de milamina na firy conteneur fa tampotampoka eo de manomboka ohatra misy zavatra tsy mandeha moramora zany lizy ohatra miainga moramora zany de manomboka ohatra miatsy mety de miatsy mety de miatsy mety de miatsy mety mandra-papotika tanteraka zany nge ny ahitanao reny hitanao za tena mahita zany tompona orinasa malaza be teo aloha ohatra be zany be zany pasteur teto Madagasikara tompona orinasa teo aloha hoe izy ny tena tompona orinasa ary matanjaka amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy tany amin'ny 30 taona lasa 70 taona lasa fa zao tsy tazana tsony ary tafiditra ao anatina crise atramina orinasa crise le fianam-pianakaviana crise le mpiara-mandova ny tafalatsaka ao anatina crise de ireo mpiara-mandova rehetrarehetra lasa tafiakarana crise miakatra any amin'ny tribunal de potika ny orinasa firifiry ny orinasa na transport tam'izany transport zay hitanao mihitsy hoe matanjaka rahanga retolo reto transport national régional transport suburbaine urbaine zone urbaine manana tomobile amina rivony amanalina tampotampoka eo totonga na ary izy mitotongana io fa tena tsy voatazona tsony mihitsy miletika mandra-papotika tanteraka ary firifiry ireo milliardaire jereo angeriavany fa ianao mahita olona milliardaire manodidina anao ary mpanakarena anao mijery ny ty de fantatro tsara hoe ianina zany ranona ohatra zao misy olona miakatra pasteur jerenao hoe gradina lentinao izy lentinao simple kely bokotra ray reny tampotampoka eo tonga de misy fisondrotana tampoka tonga de lasa bokotra efatra bokotra 10 afaka 10 taona tonga de kitana 10 kitana azavady kitana 3 vetivety kely fisondro fa tampotampoka koa afaka 10 taona de manomboka mitsotsoroka de manomboka tsisy ilana azy tsony rehefa zoinao reny olona ireny pasteur rehefa zoinao tantaran'olo hoe de mifamatitra amin'ny tantaran'ny razambeany de ohatran'io tantaran'io tantarany dadany tantaran'ny ray aman-dreniny tany aloha nisy fisondrotana netinety de aveo nisy fotoana nraraka ny anraraka de rehefa jerena koa mipiraitapoany ny piraitapo aminy rahalahy ny anabaviny de misy fotoana koa tafiakatra ohatra zany ohatra hoe miara-miakatra any ambony any amin'ny tena ao anatin'ny 20 taona de fotoana hita hoe miara-manakarena daholo miara-mety daholo fa tampotampoka eo de miara-miady amin'ny fiainana daholo teo aloha tsisy an'izany hoe mifampindrapindram-bolo zany izy menakavy na mifampindrana ary de ohatrany hoe tonga de mifampatoko de samy manany fa tampotampoka amin'izao fotoana zao mifampitady amina 1,5 million fampitady amina 5 millions nefa taloha miresaka amina milliard rehefa zoinao tantarany ray aman-dreny sy ny razambeany de mifamatotra pasteur ny tantarany ireny olona ireny amin'ny ray aman-dreny ny tany aloha hoe nisy fotoana ho ny ray aman-dreny mba efa nahazo seza tamin'ny première république tamin'ny andro fanjanahantany de ohatrany efa mba nanananina de netinety kely 10 taona de niletika andray mety le olona mihitsy aza fa tsy ny ray aman-dreniny akory azy mety le olona miainatsika am'izao mihitsy mety efa mba nahazo seza izy teo aloha fa am'izao fotoana zao fiainany amin'ny letika eny ka zay latsaka hoe fa matitra amin'le razambe any tany aloha za razam pasteur izy nefa miletika am'izao fotoana zao
izy nefa matsara potika am'zao fa rehefa tena zoiny fampiteny io de tsy tao aminy fotsiny fa ny famatotra tany am'le razabe ozy izy joby eto zano misy madio ateraky ny tsy madio nidika am'tian'le voalaza am-baiboly eto zany de le hoe zay zavatra nitranga tany am'ny ray aman-drenao any no tsy maintsy hitranga ty am'ny fiainanao ty satria ny tantarany razambe anao de mifamatotra am'ny tantaranao androany de io fampitehanao androany io faravanao androany io rehefa zoinao de ohatra nefa avy any am'ny raha aman-dreninao tany aloha tamy pasteur Alvarez izay no mahatonga antsika miresaka le hoe délivrance hoe raha io zavatra mahazo anao androany io miainao zao fandaran'zao anao de tadidio fa tsy zavatra tonga ho azy io pasteur fa misy zavatra mila vahana ao ary vahana tsy any amin'ny laingony fa any amin'ny fotony any amin'ny fototsy ny fiainanao le fiainganao mihitsy no misy zavatra vahana pasteur Alvarez metraka fantanina pasteur moa zany aoriana ty misy karazana olona tomoa pasteur de ohatra zao eo nisy olona ave nisy raha matoy zay tsy tadidiko efa elaela ihany nako an'ty resaky ty hoe misy olona mindram-bola aminy ohatra misy olona mindram-bola aminy 350 millions 500 millions de omeny misy olona mindram-bola 5 milliards aminy de omeny fa tampotampoka teo le fiainan'le olona de fiainan'le olona de ohatrany tsy mbatika zay lasa niady tamin'ny fiainana izy de le olona nindram-bola tamindreo nefa taloha rehefa takiny le vola hoe ty am'izay le volanay tam'izany fotoana zany de nilavindreo olona de ozy de zao niteny hoe tsy maninona zay 5 milliards meo anazy any fa tsy mampanina zany ohatrany hoe tsy mampanina le raha matoa zany teo aloha mafoya volana adindraminy olona zao 5 milliards centaine de millions aloano anazy any raha fa de tsika ve fampitanita aminy any fa aloha anazy any iny satria betsaka le pelatanana fa am'izao fotoana zao na de freana bus raha tsisy de misy karazany olona zany pasteur tena marina mihitsy zavatra tenenao teo hoe tena totongana be mihitsy de be deaibe koa am'izao fotoana zao araky ny teninao teo hoe olona manana maizy anazy teo aloha manana mitoerana misy anazy na teo amin'ny toeram-piasana na tany amin'ny fitondrana na tany amin'ny toerana maro samihafa toerana lehibe manakaja ambony fampitotongana am'izao fotoana zao ary ny mampalahelo de zao le olona efa ao anaty ady efa tsy eo am'le toerana tsony efa tsy eo amin'ntsony le fahifana tsy eo amin'ntsony le arena fa izy mbola mieritreritra mbola eo le fahifana izy mbola mieritreritra mbola eo le arena izy mbola mieritreritra mbola eo le izy nefa efa tsy eo tsony mihitsy le izy efa tsisy fahefana tsony tsisy de mbola mieritreritra mametraka ny tenany le mpanan-karena be le mitrerona be reny izy efa tsy izay tsony le toerana misy azy any ka valivaliny io le izy ny fantanina petraka pasteur de tahaka an'izao hoe ahoana zany ahoana ny fomba ikasiana an'le fototra satria ozy ianao hoe any amin'ny fototra mihitsy ahoana ry fomba hoe analala zay any amin'ny fototra analala zay ohatra hazo zany izy de hoe ongotana hatrany amin'ny fakany raha tapahana moa zany ny hazo de mety hoe mbola maniry any le izy mety maniry any fa le izy zany sady tapahana le hazo roarina amin'ny hazo zany fiainan'ny olona tapahana le hazo nongotana le fakany ahoana moa fomba ikasiana an'izay fotony zay pasteur amin'ny fomba ahoana zay mihitsy manko pasteur ny zavatra tena resantsika eto aloha hoe rehefa manao zavatra ianao ny herin'ny trano anankiray nge pasteur ny herin'ny trano anankiray tsy ny lokon'ny trano azonao tsy hoe tsara ny lokony bleu marine vert pétrole azonao ny herin'ny trano anankiray ny tanjaky ny trano anankiray de tsy ny tafony fotsiny tsy ny rindrina fa ny herin'ny trano anankiray sy ny tanjany de ny fototra ka raha vo mifototra ao tsy ara-dalàna tsy mahajanona ely io trano tsy mahajanona ely io trano fa raha tianao ny anana trano matanjaka de tsy maintsy mifototra ankitiany ka zavatra resantsika eto pasteur miresaka fototra isika tsy maintsy miresaka fototra isika fa io a pasteur raha tena miresaka efa miteny anao ny trano anankiray matoa mitsangana de any amin'ny fototra foana any amin'ny fototra foana ny hazo anankiray matoa tafatsangana tsara de any amin'ny fakany sy any amin'ny fotony foana fa zany ny mahatonga le hitanareo hoe fiainana olona zay hoe sasatra misarabady izy menakafy sasatra misarabady pasteur misy karazana fiainana olona ohatry zany manko zany ohatrany hoe
manambady vita mariazy ara-dalàna azonao afaka heritaona dia misaraka za nahita fiainana tokantrano oatra zany fiainam-pianakaviana tenina hoe ao anatin'le tanàna iray manontolo nalàna vavy dia tsisy an'izany manana tokantrano vanina izany misy saraka potika rava dia rehefa tena zohinao le izy zany ho any ten'le anabavy anankiray ty moa tena mba nampalahelo amihitsy zay mihitsy ndraisany za ozy pastera rehefa ndravinahitany piraitapo amiko dia anisan'ny tandrina mafy mihitsy aho hoe za rehefa manambady tsy ho tafalatsaka mandrakizay tahaka an'reto piraitapo amiko tahaka ny dada sy mama satria ny dada sy mama nkeo fa sarabady ny dadabe nefa tratran'izany problème zany dia mijery n'le zoko nretsaresy koa izy manana zany problème zany dia le anabavy tena nitandrina za tsy ho tratra zany za mivavaka za manompo an'Andriamanitra noho zany fantaro tsara ozy izy ny olona tokony hidirako dia olona mivavaka matahotra an'Andriamanitra dia koralina niaraka tamin'ny tompiangonana mihitsy no nakavady azy nakavady an'le anabavy io zany tena hoe ana tena nampanatena nafinatrany fa dia tena nahavariana pasteur nivadika le lehilahy tateoriana ary ty ozy izy pastera ny zavatra tena nahavariana azy zao no tena nahavariana le vehivavy saingy tsy haina oke pastera ozy izy fa za izy moa an'le anabavy tsaratsara tare kely zay teraka efa niteraka zareo niteraka mbola anatin'le fanambadiana mihitsy zany mba efa niteraka ra izy tamin'izay fotoana zay dia zao bika amin'ny endriko zao pasteur zangy tena nanana ny endriko mibika amin'iny tsara tare kely le anabavy ny sarahany vatoko dia jerenao nefa pasteur ozy izy ny olona miaraka aminy olona efa niteraka telo ary zokony 12 taona dia sarahany pasteur tena zavatra tsy normal tena zavatra mampametsa-panontaniana hoe fa naninona no ny sarahany dia io ramatony narahany dia nariny zay mianaka dia za ohatry zao nefa le olona niaraka taminy le vehivavy miaraka taminy nefa vadin'olona ihany koa dia niteraka telo dia nirozokony 12 taona ohatrany hoe tena baraingo zany pasteur dia ianao ve zao mieritreritra fa défaut an'io lehilahy io le izy ianao ve mieritreritra fa défaut an'le vehivavy le nangalatsany vadiny non rehefa zohinao le tantara dia misy tantara ny razambenao misy fototra izy piraitapo sy ny ray amareny tsy problème an'le vadiny io satria izy efa nisoroka tany amboalohany eny tsy problème an'le vehivavy naka an'le vadiny io fa le izy misy tantara ny razambehany dia io tsy azon'ny alana io pasteur Alvarez ka raha vo miresaka isika hoe inona ny tokony atao izy ianao teo dia miady ianao amin'le fototra anao ao amin'ny fototra anao misy zavatra tsy maintsy amboarina atao ahoana moa resaka ady io pasteur resaka guerre mihitsy io resaka combat izay ny atao combat spirituel satria le izy resaka fanahany amin'ny fototry ny fiainanao dia tsy maintsy miady amin'ireo fanahy reo ianao ary tsy miady moramora tsy miady amin'ny ranomaso fa miady amina fahefana misy olona nge pasteur lazako anao e efa nianatra catéchomène mpandray fanasan'ny tompo diakône tena vita batisan'ny fibebahany miteny amin'ny teny tsy fantatra azy ny sasany nefa mbola tsatra ihany ndikan'izay pasteur tsy hoe satria anao miteny amin'ny teny tsy fantatra dia milamina le arian'ny fototra azonao satria anao vita batisana sitrika tany anaty ranobe dia milama fa le any amin'ny fototra ady hafa mihitsy misy zavatra tsy maintsy angadinao mihitsy amin'ny fototra ny fiainanao ary tsy maintsy diavanao fa tsy le etikety le hoe za efa mparay fanasan'ny tompo za efa mpiandry za efa zao fa misy mpiandry ara fa tratran'izany resaktsika zany izy ao anatin'le mampiandry azy mihitsy no tratran'izany problème hoe io fa mipotra ndray lay zavatra fototra avy any amin'ny razam-behana resaka combat spirituel izy pasteur ady ara-pana ary tsy maintsy miady amin'ny fototra anao ianao tsy maintsy miady amin'ny fototra ny vinao io ianao ary tsy ady moramora zany
eto za tsy manamaivana mihitsy pasteur za tena mialatsiny ny tenany ty fa ny devoly kely ihany ny devoly mora resy fa ity resaka fototra ny fiainanao sy ozony ity tsy ady moramora io pasteur ary zany no mahatonga ny kristianina maro hoe na de efa kristianina azy na de efa mivavaka azy de ohatrany misy zavara tsy azony ambosirany zany am'le oziny fa ohatrany mbola ao ihany le fakafakanizy menakavy ao le fakafakanizy menakavy ka raha nanontany ianao hoe inona ny atao mitsotra be le zavara atao pasteur tena ady izy io ary ady tsy azo amevanina tsy azo amevanina amin'ny hoe za efa mibebaka za efa nanolo tena ho an' Jesosy efa zava-dehibe za mifahalora tena ho an' Jesosy zany efa zava-dehibe ny fibebahanao fa ny miady amin'ny fototra io satria le izy matoa io pasteur matonga ny firazana an' Jesosy hoe ao amin'ny matitoko voalohany tonga de vonresaka ao matitoko voalohany tonga de nyrazambe an' Jesosy nyresahany de tsy namavain'ny baiboly mihitsy ny firazana an' Jesosy fa raha ohatra ka ny namaivanina hoe tsisy dika ny razambe an' Jesosy iny moa narahina zany fa i Marie Virgine sy Josefa fotsiny loana de efa tonga de tsy nikotiana tsy nisoratana tao kory ny razambeany fa matoa io nysoratany baiboly tao i razambeany io de mifamatotra amin'ny tantaran'ny razambeany ny tantaran' Jesosy ry avana ny tantarako androany de mifamatotra amin'ny razambeako tany aloha ny tantaranao androany mpijery an'ity tele ty de tsy azonao ditsita ny tantarany razambenao ozy izy joba aizany misy madio ateraky ny tsy madio zany hoe raha ny razambenao nanao zavatra tany aloha nifamatotra tamina zavatra tany aloha de tsy maintsy mifamatotra aminao zany fa tsy possible hoe tsy madio ny razambenao nefa ianao madio noho izany tsy maintsy le fototra mihitsy pasteur no kasiany ary manomboka eto zay ny anton'ity fandarantsika vaovao ty angely hoe délivrance et équilibre de resaka momba an'izay fanafana sy ady ara-panana combat spirituel ao anatin'lay fototra ny fiainan'le olona sy ny fototra ny razambean'izay mihitsy pasteur satria be loatra ny olona tsy tokony potika nefa lasa potika be loatra ny olona zay tokony hianana ny toerany nefa noravan'ny fahavalo fotsiny zao satria le fototra tsy aminazy pasteur mbola misy fantanena ihany ty pasteur ny symptôme moa zany pasteur raha olona ohatra hoe voantazo le olona anakiray ohatra tady voantazo ny symptôme de ny hoe mangorangorana ny vatany a ohatra mitady akatra ny hafanana malantainkiomana mangita ny vavany a de symptôme zay hoe mizotra makany amin'ny tazo ty olo ty ka mila tsabona malaky de inona sina vary ny symptôme hoe raha am'izay resaka resanao zay pasteur inona symptôme raha tanaty baiboly zao de misy anakiray ty a fa mbola misy hafa ve ohatran'izay ohatra hoe tamin'ny andro Josefa zao misy an'izy roalahy le giadra niaraka tamin'ny Josefa tany ampontsy tamin'ny fotoana napigadrany Josefa rehefa avy tamin'ny Potifara dia le lehilahy anakiray nanonofy le lehilahy anakiray koa nanonofy le anakiray nanonofy voalohany de hoe valyle nofy le dikan'le nofy de hoe averin'ny mpanjaka amin'ny toeranao ianao afaka 3 jours afaka 3 andro le anakiray koa nanonofy de zao nidikan'le nofy hoe ho tapahana ny lohanao afaka 3 andro antony amin'ny tady ianao a de miantony io zany ianao de maty zany ianao zany hoe toambadiky le nofy nanana ny toerana izy roalahy reo tamin'ny voalohany de aveo a nitotongana ny fiainany lasany amponja izy roalahy niaraka tamin'ny Josefa fa rehefa aveo nefa le anakiray a taorinan'le nofy nivena tamin'ny plasy le anakiray nitoy ihany le fitotonganana zany hoe le symptôme le fiverenany amin'le toerana misy azy zany tamin'ny alalany nofy ka inona pasteur no symptôme hoe mety le olona mena mijery asika zao am'izao fotoana zao hoe mbola normal tsara mandeha tsara ny fiainana toerana manana toerana maizy anazy izy a mandeha tsara ny asa miditra ny vola ohatra hoe makany manao vakansy foana makany Chine makany États-Unis manao vakansy mandeha tsara ny zavatra rehetra fa misy ve symptôme hoe sao de tokony ho tandremana sao de misotra makany am'le zavatra nytenenao mety misy an'izay ve pasteur mazava tsara zay fanotaninao zay pasteur zavatra anakiray tiako resarina aloha zany tele hoe am'zany tsy maintsy mahafantatra ny origine anao ianao tsy maintsy fantatrao ny hoe tsy maintsy mila fantatra hoe ianao hoe izy ianao avaizy ianao
avaizany origine anao zay pasteur za zany aloha tena mifona fa za zany tena natsapan'za za zay ny zavatra no amavainay loatra teo anivo ny fianakavianay sy ny razambeanay no amavainay zay zany efa tafiditra tao anatin'le fa pino a efa zanak'Andriamanitra efa zaosozao a de mandeha ho azy fa rehefa tena zoina pasteur nisy zavatra mbola tsy tapaka mihitsy teo amin'ny fiainanay na de efa pasteur ary le étiquette pasteur nananako efa ela amin'ny pasteur fa nisy le fototro ny razambe anay zay nitsinitsiniavina fa nitranga eo anivon'ny fiainam-pianakaviana eo amin'ny fiainam-pianakavianay tena natsapa ozina mihitsy avy any amin'ny dadanay ray azonao avy any amin'ny mamanay ray tena nisy zavatra zany ohatrany hoe mandeha ho azy pasteur fa tena raha tianao ny anana fianakaviana mahafinaritra sy akonana mahafinaritra aty aoriny de mila miady ianao amin'ny fototrao miresaka ianao hoe symptôme le izy nge misy zavatra tsy miandry an'le hoe symptôme ianao na hoe famantarana moa zao zay zavatra tena tianao zavatra miseho hoe symptôme manomboka mitady misy zavatra misy tsy mety madiniky amin'ny tanga tsy miandry an'izay tsy miandry an'izay fa tokony efa fantatrao fotsiny tantarany razambenao de misy zavatra tokony hediavanao raha ohatra zao za resaka ohatra tanora ohatra mbola tsy manambady le tanora ka tsapanao misy zavatra hafahafa amin'ny ray aman-dreninao mirazambe anao tenina za de miteny aminao de mbola tanora ianao de mediava amin'io resaka fanahy io aza miandry aleo symptôme maraka andresana teo hoe fa mitranga vo misy zavatra mitranga zay vo miady fa mediava alohan'ny fotoana tapao alohan'ny fotoana mihitsy le oziny azonao tapao alohan'ny fotoana ohatra tazanao ohatra amin'ny anivon'ny fianakaviana mahanitra be ny fianakavianao tsisy tafavoaka amin'ny fianarana zany tsisy tafavoaka amin'ny fianarana jerenao ny cousin-nao ny cousine-nao enina amby folo taona de fa niteraka tsy nanambady manala zaza ny ala tamin'ny fianarana classe de 3e daholy ny zokonao tratratratrana problème ohatra zany ny fianakavianareo am'le tanàna de ianao nefa mahatsapa fa ianao ndray tena mahay manam-pahaizana ianao tena ny ampianarana tena le miezaka be fiaina de aza mieritreritra mana hoe aza mirehare zany hoe za tena mahay a za tsy mitovy am'ireo sinsisa fa tokony miady foana ianao satria tazanao nivon'ny fianakaviana le zavatra mitranga io de tokony miady anao satria mety mbola tsy mitranga aloany io blocage io barrière io ozina io mety mbola tsy mitranga aminao androany de io zany ny amin'ny fiainako misosa fa tena io pasteur manaraka io fanahy io de ny mbola tsy mitranga de miady ianao manapotika an'ireo fanahy reo tsy anaraka anao hatramin'ny farany fa raha mieritreritra anao hoe mahatokony fahaizako fotsiny mahatokony anaka za ndray tsy maintsy tafita any aorina kely ao ianao any ianao vo mety iletika nisy lehilahy zay nge pasteur hitako le ranamana moa efa maty izy manam-pahaizana be ranamana manam-pahaizana be miteny anglisy zany fa tsy fantareo zany hoe gasy fa ohatran'ny américaine de teo anivon'le fianakavianao am'le tanàna zany mahanitra be tsisy tafavoaka zany am'le tanàna mahanitra be daholy le taranaka le fianakavianao ny cousin cousine tsy potika le fiainana tsisy tafavoaka le raha manarery ny tafavoaka pasteur ary nahazo asa tsara izy za zao ny anisany nanampitosika azy nanosika azy za teny anglisy zany lazaiko anao afa ohatrany amérikany tsitsy alalanao azy gasy ary le fahaizany zay nahatafita azy nilaina orinasa vazaha orinasa vo nanao entretien indray mandeha olona mampolo no nanao entretien tonga de izy ny lany ary tonga de tsara karama io pasteur tonga de tsara karama fa inao izy ianao fa izy nampalailo an'le raha namana fotsiny ray tonga de voatafita izy tonga de tsy nirarahiny ianao ary tsy nirarahiny ny fivavahana nandraiky karama tsara tam'zany eritsereto nge pasteur hoe ianao no manome azy efa-jato
tampotampoka izy tonga dia mikaramatrany amina 6 millions par mois dia efa tany amin'ny tany hoany amin'ny 10 taona lasany 10 taona lasa mikarama 6 millions mbola tsy nanambady raha namana tamin'izany migesta tsindriny am'izay tena tsindriny daholo rehetra rehetra nanambady izy tatio arina makotrokotroka mifanavy tsindriny daholo ny avany fa izy ny tafita fa tsy navelany ozona lasa lavitra ozy izy voalaza-baiboly hoe aiza nisy madio ateraky ny tsy madio izy zany ny rehareo izy manam-pahaizana izy mahay tsara asa sy ny sisa tafita amin'ireo fianakavian'ireo ary ny fianakaviany rehetra ny tsindriny daholo tao amin'ny mihitsy ny loharanom-bola mihindram-bola any amin'ny daholo ny olona rehetrarehetra fa fotoana foy pastera tsy ampy tsy haiko 5 taona ny santo sa 1 taona natsangana trano natsangana andre natsangana fa tonga dia nitsotsoroky niala tampoka tamin'ny asa zavara tsisy dika ny alany tamin'ny asany tsy ny roany izy fa izy mihitsy nisy zavara kely nampifandeso azy tamin'ny patron zavara tsisy di nisy dika tonga dia nametram-pialana izy fa antotongana hoe lasa nampanofa babi sisa nefa le babi le andro ny afaran'lera lamo maty tsy afaka niala tao anatin'le oziny mba efa nisan'le tafita tao anatin'le mba efa tafita izy zany natsangana tsany fa natsy nitazonina satria izy négligeny loatra nataony tsinitsinina loatra le origineny ary tsy niady tamin'ny origineny io tsy niady tamin'le fakany le fototra satria hoe tsara asa miteny anglisy tsara anina manambola be dia nieritreritra izy fa tafita fa nitazominy ozona io verina totongany ary anisan'ny nafaty azy arrêt du cœur zany hoe tsy fahitako azy tratran'le tazoko arena sy le hoe nanambola be taloha dia anina tapotapoka teo nefa tsisy ninina maty tanora ka io zany pasteur tsy miandro symptôme fa le izy tonga dia fa hitanao fotsiny hoe ny razam-beako tratrana zavatra ohatr' zao miazo nisy fototra ohatr' zao zay menaka avy dia tokony miady an'io alohan'ny fotoana ianao fa ianao na lasa ministra azy ka lasa lehibe ny androm-panjakana anankiray ka nefa le origine anao tena zay mihitsy dia miverina le amin'ny 0 ary ianao ary miverina ny fahafahambaraka mandra-papotika eo tanteraka misy karazan'olona be da be ohatr'zany i pasteur manana 4 firy camion firy zany izy député akrezay resaka tamiko izy moa fa tsy député tsony izy nyresaka tamiko farany volany pasteur zany 4 ozy izy misy enina 7 nananako tamin'izany napiasa vola pasteur mamanao transport nataoko daholo ny activité fa zao izy tsisy nininy hatramin'ny tokantranoko rafa ianao tsy la rehefa négligenao ianao mako mieritreritra hoe manana baka plus zao nianatra tany frantsa nianana zao manao za député sy non ny fiainanao dia mifamatotra amin'ny razam-be anao mifamatotra amin'ny origine anao ka raha tsy angadinao ny fototra manangana fototra vaovao ianao tsy maintsy potika pasteur asa raha mazava zany melohany amara-paranantsika amin'ny rahalahy fa izy pasteur tsy maintsy miady le olona zay le combat spirituel resaka tontolo ara-panahy io dia tsy maintsy misy zavara diavany pasteur Alvarez misy ten'andriamanitra mifanitsy am'izay pasteur tamin'ny oabolana toko fafito amborapolo ato andiny 12 dia zao vakiny hoe ny mahira-tsaina ozy izy mahatazana ny loza ka mihery fa ny kely saina kosa mandrosoka avoa kely saina mandrosoka avoa zava-dehibe pasteur ny anaran'izay satria afahana zany hoe fantatra zany zavatra lalaka le za mbola lavitra mbola be dehibe ny zavatra mety hitranga fo an'ny olona mandray an'izany teny zany pasteur mandray an'izany afatra zany dia afaka mandray fanapa-kevitra amin'izao fotoana zao manitsy ny lalana aleny mandray an'izany teny zany satria ny fandraisana an'izany teny zany pasteur efa misy fetraka an'ny lehibe sady fa na dia fandrenesana an'izay teny zay dia efa vaolana lehibe sady araka ny teninao teo hoe mila resana l'izy dia mila tenenina l'izy dia efa vaolana sady raisina amin'izao fotoana zao pasteur ny zavatra anankiray tiako tenenina fotsiny ao anatin'izay resaka délivrance pasteur dia mampahery anao manatona mpanompon'andriamanitra manatona fiangonana manatona amin'ny pasteur anareo tsika tsy miresaka fiangonana vahoany oloko pasteur na fiangonantsika satria fiangonantsika koa ndraindray misy tsy dia tiany tsy azoazon'ny olona
fa za tena miteny anao tena resaka tombotsoa anao izy ty mitedava mpanompon'andriamanitra anampy anao ary manaova vavaka matanjaka anaovanao combat spirituel fa tsy maintsy miady amin'io fototra anao io ianao miady amin'ny resaka origine anao ianao raha teo tafavoaka fa amin'ny fotoana ianao néglige anao io koa zay anao tsy rarahako fa za efa izao tsy tazonina io ianao tazonina io ianao azonao rehefa tena zoinao ny baiboly ray manontolo dia misy zavatra tsy azon'ny olona tsony tsy niavina pastera ary miazona azy raha tsy tapaka io dia tazonina io ianao raha vao tsy tapahanao io dia tazonina io ianao ary tsy afaka ao ianao ary io daholo ny mahatonga na fiainana olona maro tsy afaka manodingana lavitra amin'ny fiainana zany hoe ohatrany mba tokony ho lasa lavitra iny fa ohatrany hitanao hoe lastika lastika reny ohatrany hoe ninjanonao izy dia ohatrany lasa re fa aveo tonga dia fa verina tampoka miretory tampoka tonga dia tsy lasa dia ohatroatra zany misy fiainan'olona be da be ohatra zany ohatrany hoe mba miazakazaka amin'le lastika dia aveo vositona amin'ny verina ihany mila délivrance mila équilibre ary zay no zahatra resantsika eto ho manaraka toizantsika amin'ny rahalahy fanazavana paster dia vavakantsika mankasitraka indrindra tompony ny fahasoavanao sy ny fitahinao ny resaka momba n'izay fototra zay androany fototra ara-panahy fototra ny fiainanay satria misy zavatra be da be tokony ho takatray tokoa mantsy tompo momba ny fototra ny fiainanay zay tena hoe misy karazana olona amin'izao fotoana zao dia azonony zay fototra zay izy azonony fakana izy ary tsy afaka mandeha lavitra izy zany efa resy lahatra tompo fa tao ambadika zay fampianarana izay fampianarana tsy hoe mipanga na manameloka fa mampafantatra ny zavatra iainanay zay dia za resy lahatra tompo fa tena ngezabe za fampianarana zany ary ahafahany retolo reto manodingana lavitra ahafahany atonga azy tsy horeraka ary atonga azy tsy hopotika fa tonga azy tompo alalany tokony ataony ho tahinao ny tompo sa fandarana zany ary ho tahinao reto vahoaka reto amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo amen amen zay pastera no azonresantsika androany fa dia manaraka toy izantsika amin'ny rahalany fandarana fa mametraka mandram-peona mandram-pitafy amina pastera tahiny tompotompo